Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ba'd. Teras voninahitra feno ny atolotsika ny Allahu subhanahu wa ta'ala izay nameantsika fotoana ahafahantsika mieno ity fampatsahivana kely ity. Tsara homariantsika fa izy ity dia mitohy tamin'ny fampatsahivana izay efa nataontsika teo aloha. Tsodranin'ny Allah subhanahu wa ta'ala koa ny eo ampaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam araky ny efa niraisantsika teo aloha hoe misy ny fanompona ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny maro isan-karazany. Zany hoe efa niraisana teo aloha fa Allah subhanahu wa ta'ala ny tompontsika ary mendrika ho tompontsika izany tompontsika izany. Midika izany fa misy ny atao hoe doa na ny fangatana. Izany doa zany dia fanompona ihany koa. Misy ihany koa ireo sorona, misy ihany koa ireo fanirina, ary misy ihany koa ireo fametrahana fitokisana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka androany itsika tsy resaka fotsiny afa-tsy ny hoe doa. Izany doa izany dia natokana ho an'ny Allah subhanahu wa ta'ala ireriany, satria Allah subhanahu wa ta'ala no maafaka ny etaetany tsirairay avy eo amin'ny filana maro isan-karazany. Zany hoe itsika zanak'olombelona dia tsy misy ny maafaka ny filana rehetrarehetra izay ataontsika afa-tsy Allah subhanahu wa ta'ala ireriany. Ka mendrika angatantsika izy satria izy no milaza ny tenany fa Allah subhanahu wa ta'ala no manakarena indrindra ary tsy misy mahavita mahalany ny arenany Allah subhanahu wa ta'ala ny zavaboariny rehetra. Izany fangatana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala izany dia mivantana tanteraka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ary tsy azo atao ny mizara izany ho an'ny zavaboary hafa akoatran'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Zany hoe tsy mety ny fanompo-tsampy na ny fangatahana amin'ny zavaboary satria Allah subhanahu wa ta'ala dia nametraka izany fangatahana izany fanompona, ka ny fizarana izany amin'ny zavatra hafa dia fanompo-tsampy tanteraka ary verimaina ny olona manatanteraka izany, satria tsy tonga any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala avy hatrany izany fangatahana izany fa mandeha any amin'ny zay zavatra itodiany izany fangatahana izany. Misy amin'ireo olona ny mangataka amin'itony atao hoe doanina na koa itony sampy maro isan-karazany izay vita amin'ny vato na hazo, na eo ihany koa vita amin'ny vy. Misy ihany koa ny karazan'ny olona izay mangataka amin'ireo maty izay efa maty fotoana maharitra izany. Midika izany fa tsy mety avokoa izany zavatra rehetra izany satria ny olona maty rehefa maty izy dia efa any anatin'izany fasana izany ka miandry ny itsanganany, ary manambara koa izany fa malemy izany olona maty izany ary tsy manam-pahefana, satria raha toa izy ka mahavita manao zavatsoa ho anao dia nivoaka tao anatin'ny fasana no nataony voalohany indrindra, ka midika izany fa malemy tanteraka. Nefa kosa tokony ho fantatritsika fa Allah subhanahu wa ta'ala dia mahefa ny zavatra rehetra, ka noho izany ankinitsika ary angatantsika hatrany Allah subhanahu wa ta'ala. Eo ihany koa ao anatin'ny boky masina ny Allah subhanahu wa ta'ala misy proof manamarina izany doa izany, manao hoe ny tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ao anaty Quran manao hoe wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada.
manambara izany fa ny tranomasina ny Allahu subhanahu wa ta'ala ny masjid rehetra dia any Allahu subhanahu wa ta'ala irery any, ka tsy tokony hanatanterahana zavatra hafa afatsy ny fanompona ny Allahu subhanahu wa ta'ala irery any. Izany hoe tsy azo anaovana fety ao anatin'izany moske izany, tsy azo anaovana ireo fietsika izay akoatran'ny zavatra takiny Allahu subhanahu wa ta'ala amin'izany masjid izany. Midika izany fa fanompona tanteraka no tanterahina amin'izany masjid izany. Eo ihany koa ny fanompona izay atsona hoe al-khawf, na hoe ny fatahorana ny Allahu subhanahu wa ta'ala. Tafiditra ao anatin'ny fanompona ihany koa izany, ary rehefa fanompona rehetra dia mahasaro-piaro ny Allahu subhanahu wa ta'ala ny fizarana izany amin'ny olona hafa na amin'ny zavaboary Allahu subhanahu wa ta'ala hafa ihany koa. Izany al-khawf zany dia ny fatahorana ny Allahu subhanahu wa ta'ala, zany hoe tokony hanapatahorana ny Allahu subhanahu wa ta'ala avokoa ny tsirairay izay pino sy mpanaraka ny finoana ny Islam, satria izany fatahorana ny Allahu subhanahu wa ta'ala izany dia mametraka ny olona anankiray tsy eopefy, na mametraka ny olona anankiray ihany koa tsy anatanteraka ny filandratsy maro sakarazany, satria izany fatahorana ny Allahu subhanahu wa ta'ala izany dia anisan'ny fepetra anankiray mahatomombana na ihany koa mametraka tsara ny mampino ny pino Islamo anankiray, satria Allahu subhanahu wa ta'ala dia mendrika tompona, ka anisan'ny fanompona ny Allahu subhanahu wa ta'ala ny fatahorana ny saziny, ny fatahorana ireo zavatra rehetrarehetra izay mety ho atezitra ny Allahu subhanahu wa ta'ala amintsika. Miezaka hatrany zany pino Islamo ny matahotra ny Allah mba ahafahany manatanteraka amin'ny atsakany sy andavany ny didy sy andraikitra ao anatin'ny finoana Islam. Misy ihany koa ny fanompona hoe at-tawakkul, zany hoe ny fametrahana fitokisana tanteraka amin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala. Izany hoe fanompona ihany koa izany fitokisana izany. Ny pino Islam tsirairay avy dia tokony mametraka ny fitokisana ny Allahu subhanahu wa ta'ala, fa tsy tokony atoky olona na atoky zavaboary izay nohariny Allahu subhanahu wa ta'ala eto ambonin'ity tany tia, satria izany rehetrarehetra izany dia manambara fa ireo zavaboary rehetrarehetra reo dia malemy avokoa, ka tsy tokony itokisantsika, ary izany fitokisana izany koa dia fanompona ny Allahu subhanahu wa ta'ala, satria Allahu subhanahu wa ta'ala dia nametraka amintsika zanak'olombelona fa noharina isika mba hanompo ny Allahu subhanahu wa ta'ala, ka midika izany fa reo fanompona izay voalaza teo aloha rehetra reo dia tokony itodika ary ho atao amin'ny toerana maizy azy, ka alefa any amin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala, satria ny fanaovana izany amin'ny zavaboarin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala dia fanompo-tsampy tanteraka, ary ny fanompo-tsampy kosa dia tsara homariana fa fahaverezana, satria raha ianao manompo akoatran'ny Allahu subhanahu wa ta'ala dia tsy ho voaray izany fanompona ataonao izany, ary verimaina karatoa ka verimaina izany zavatra ataonao izany, dia ezaka
tsy misy valiny zany, ary rehefa ezaka tsy misy valiny dia fahaverezana any amin'ny afo be. Ka hofaranatsika eto ny fampatsahivana na fampianarana kely fa mbola itoy zany insha Allahu ta'ala amin'ny manaraka. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.